Mazava ireo orinasa goavana mampiasa vahiny tsy manana taratasy ara-dalàna eto amintsika ny ministeran'ny ati-tany. Ampiratiana etsy ministeran'ny fanajariana ny tany ny tranomora hatramin'ny faran'ny volana. Anao hetsika maro ny vondrona foibe fitantanana mietra eto Madagasikara amin'izao fankalazana ny fahadimapolo taonany izao. Isan'ireo lohatenim-baovao atolotry narindra rafenomanana ho anao ireo izao alina izao. Manantra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity arivo ity manomboka amin'ny herinandro izao dia anao fisavanana ireo orinasa goavana eto amintsika amin'ireo vahiny miasa tsy manana taratasy tsy ara-dalàna ny ministeran'ny ati-tany. Isan'ny songadiny io tamin'ny resadresaka ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny Andriamatoa minisitra. Maro ireo vahiny tsy manana taratasy ara-dalàna miasa miasa amin'ireny orinasa lehibe eto Madagasikara, ka izany no antony andraisan'ny ministera fepetra mikasika izany. Araka ny toy tany rehetra ihany koa dia misy lalàna mifehy azy zany ny fivezivezeny ny vahiny eto Madagasikara. Hitantsika fa eran'izao tontolo izao zany dia mandeha zany resaka hoe fizahan-tany en enfant, le tourisme sexuel, et nandeha koa tatoan tokoa ny fivezivezeny zava-mahadomela mahery vaika zany hitantsika ny gazety reny dia ohatry hoe misy mandalo eto Madagasikara. Hitantsika misy ny vahiny mitondra an'ireny biby izay arovana reny eto Madagasikara izay ahondrany zareo any ivelany any dia tiako tenenana zany dia lafindray zany koa dia petsaka ny vahiny izay tondra eto manao zavatra tsy ara-dalàna. Anatin'izany koa nitaoko hoe fanatokodinana zany na fametravitana ny zazavavy malagasy tsy ampitaona. Amin'ny maha-firenena tan-dalàna ny Madagasikara dia nitsopihina tamin'izany ny tokony hanajany vahiny lalàna velona misy eto amintsika. Tokony hanan'izy ireo ny taratasy feno tsy ara-dalàna. Ankilan'izany dia tokony handray andraikitra ireo sampana samihafa manomboka amin'ireo sefy fokontany ary indrindra ny sefy distrika amin'ny fijerenany taratasy, ny fanaovana tatitra amin'izany, ny fanafanganana ny toto taratasy ary indrindra ny fanavaozana ny kahie mikasika an'io. Tontolon'ny politika fanatanterahana ny fanapahan-kevitra isan'ny raisiny Escopole taorian'ny fivoriana dia ny fanendrena olona roa isaky ny firehana ho daony vilala moa ny tatitra bebe kokoa manodidina an'izay vaovao izay. Tanteraka soamatsara ny fanendrena olona roa isaky ny firehana ao amin'ny Escopole toy ny Exopoles zany zareo misety ny CST, ny Escopole centriste ary rika sy arfanina ny Escopole ho izy ireo sehatra ifanakalozan-kevitra. Raha krizy politika no resahana dia vahaolana politika ihany koa no tokony aroso. Le solitena roa zany dia ametaka ny resaka coordination eo anatrehan'ny Escopole mba tsy hisian'ireny zavatra ataontsika hoe toy ny valana fanepakakariny ndraiky Escopole. Ny Escopole nefa ny tokony natevika halana sy nataondray aman-drenindreo amin'ny maha-médiateur national azy. Ka izay ny zavatra io zany talohan'izay moa dia efa nisy koa ny pacte républicain zay tsy nifanarahana an'izany satria ny pacte républicain ny zava-doza tao anatiny dia ilay article farany nataon'ny annexe no pacte républicain io izay mameraka mihitsiny hoe varana ny tetezamity zao fa misy tetezamity vaovao zay tsy maintsy aingana ary tsy maintsy apetraka. Zany ny zavatra zany dia azo lasana mihitsiny hoe zany hoe zavatra miopampana loatra ka tsy azo ekena mihitsy. Raha ny anarany Escopole no entina hanjavana zavatra tahaka an'izany. Ary izay zavatra zany hoe mba tsy hivelana zany tsoa satria avy fakily mandeha anao mbola mety fa fitaka fanotony ianao mbola azo ekena fa ny fitaka fanoteriny dia efa fanjavana zavatra zany. Fa ny hery politika mitambatra kosa dia nampafantatra ny fehi-kevitra ny ray sy ny manoloana ireo mpikambana tsy manara-dalàna tamin'ny mpanao gazety androany Njakasaratra mitatra ny andindindy. Nambaran'ny mpitantana ny ASPM fa tsy nisy ny ala ny antoko valo miantoka amin'ny fijoron'ny ASPM ara-panjakana manana ny fitsipika anatin'ny fe azy ity vondrona politika ity ary tsy maintsy nampiarina amin'izay mivaona amin'ny foto-kevitry ny ASPM isan'ny aran'izay ny ministra Andriamanjary Jean André zay manao zavatra fanohatra ny fanapahan-kevitra resy ny assemblée générale izay fahefana faratapo misy aminay zany dia mahazo aloha voalohany fampitandremana
faharoa aty ary fahatelo ahoana mihitsy nandalo tamin'izany dika zany izy raha voalohany moa le resaka tamin'ny ministera tsy anaranana anazy olo masatany fototra efa fola tamina izy tamin'izany raha faharoa dia nahato mihitsy izy noho ny sananarahana fanapakevitra teny vato ary fahatelo dia izay nano fanavarana teny vato iny zay nagadana izy satria misy kavitanao iraka manerana angamba tokony tatitra motaberaka anao taony no atao fa tsy milanetsika hoe conférence de presse ary anotran'ireny dia raha-pakevitra zay fa dia naharitra izy fijery afovoany centriste no misy ny ASPM atony nahatonga ny fidirany teo anivony vondrona enina pacte républicain nitondra fanelanelana sy fandravonan-kevitra mbola fanamafisana avy amin'ny birao ny mpitantana ny ASPM ihany izany atoko 7 no mivondrona eo anivony ASPM izay tonga niatrika ity fiaonana teto amin'ny maestro Betongolo ity avokoa. Mbola eo anivony izay antoko politika izay ihany dia niona tamin'ireo mpiaradia aminy avy eo amin'ny antoko ASPM ny ministra Andriamanjary Jean André Griffina Bakoniana mikatitra ny andinindiny. Tsy sehatra noerana fa nataony loran-kevitra ny ASPM ary manoana trano ny fitondrana misy no vonona iroso amin'ny tombozotra sy ny fifidianana namafisy ny teto fa ny fifanantonana anivony mpikambana ny fahombiazana ary vonona amin'izany ny tenany saingy misy ny fepetra. Raha t'encaisse les veines et les sanctions pour la suspension, je ne négocie pas. J'irai jamais à Canossa, ça c'est pas moi ça. Fa lever ou aloha satria tsy mitombo ho an'olona zay efa vita mandat faharoa ny session extraordinaire dia misy fepetra mifehy anazy fa ny ao anatin'le anina isaky ny alakamisy le ordinaire fa ny extraordinaire misy fepetra mifehy azy za sy eto tapahana dolo zao efitra rehetrarehetra zao zany vérité personne anie zany fa tsy resaka mifina zany fototra amin'ny lalàna misy na dia mbola izy mizina fa olona sy eo atoerana ho tsarainao hoe soi-disant misy mpamdia satria mamonjy an'le fivoriana teny. Isany fitsipika mifehiny ity antoko ASPM ity ny fampidiniana vao mandrefana pankevitra eo ihany koa ny fanaovana ny AG amin'ny andro alakamisy kanefa dia andro alarobia no nandraisana ny fanapankevitra ankoatr'izay ihany koa ny iray volana ahafahany mpikambana iray mitondra ny fikambanana nambaran'ny ministra teto arak'izany fa mpikambana feno ary ara-dalàna ao amin'ny antoko ASPM ny tenany. Mbola resaka politika izay ihany dia niantso ny antoko telo sy ny antoko politika hafa ny kongresa nitetezamita mpikambana ny kongresa nitetezamita iray avy amin'ny antoko TGV isan'ny nambarany ihany koa fa tokony ho faranana amin'izay ny crise eto amin'ny firenena. Manoloana ny raharaham-pirenena sy ny anaovana soniny tondrosotra atoato dia mitondra ny heviny Andriamatoa Elson Brisson Erafa mpikambana ao amin'ny kongresa nitetezamita. Manainga ny zokim-panao politika indrindra ianareo ao anatin'ny 3 mois mba tsy hisalasala satria tonga amin'ny tiongalana farany sika ankehitriny ka tokony handefitra amin'ny ampo ary manarak'izay koa ianareo zay efa miaradi nanao sonita amin'ny rangotohy nareo antitevaly tsy hisalasala na tsisy fingapingana fa dia hatao fo mahitsy ny fanaovana soni amin'ny 1 septambra ho avy zao mba tsy ho aty aminay zay miaradi amin'ny filoha Andry Rajoelina no sakana satria ny vahoaka malagasy dia mahafantatsy ny raharaham-pirenena ary sarotiny ary zao no fotoana farany. No amafisiny ihany koa fa manohana tranony vahoaka ny mpanao politika zandriny mba hirosona amin'ny fanovana sy ny fametrahana ny repoblika fahaefatra. Eo amin'ny resaka sosialy sy ny resaka tontolon'ny fotodrafitrasa nanomboka androany tsy fanana raha tsy amin'ny faran'ny volana izao ny fampiratiana ny tranomora etsy ministera ny fananjariana ny tany anton'izao fampiratiana izao mba ampafantarana ny vahoaka ity tetikasa ny tranomora ity. Mahatratra 700 ireo tranomora hovitaina manerana ny Madagasikara hatramin'ny volana Novambra ka isan'ny toerana natanterahana izany eto Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Toliary, Toamasina ary Antsirabe. Manambona petraky ny fitondrana tetezamita ny tranomora mba hanomezana trano tanora latsaky ny 570 taona sy hamahana ny olana amin'ny tsy fahampitrano fonenana ka manomboka eo amin'ny 12 tapitrisa ariary ny vidin'ny trano iray ary azo alotsy kelikely. Teo-bodatriny ohatra dia miasa isanandro amin'ny tanàna nambodatriny misy ala ny projet nafahana nametraka an'izao hotely azo zao tany Antsiranana zay talasa Lobea
afaka roa volana raha ela dia efa vita tanteraka ny trano zato ny tsiranana amin'ny fianaran-tsoa manomboka tsy ho ela ny fananganana ny trano fa somary mafimafy le terrassement satria raha hitanao teo raha amin'ilay sary iny misy somary atendromboa ohatran'ny aty ny any fianaran-tsoa dia misy mafimafy ny terrassement. No marina teto fa tamin'ny mpanjakana avokoa no anaovana ny tetikasa tranon'ora ka mamatsy vola amin'ny asa fanamboarana ny fitondrana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fitsindraram-pahefana, eo ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina toy ny CNAPS. Ho an'Antananarivo dia hanomboka ny 9 septambra ny fandraisana ny tonta taratasy fangatahana mandritra ny fampiratiana etsy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Ny 20 septambra hatramin'ny 20 oktobra kosa ho an'ireo faritra hafa ka eny amin'ny buraon'ny service régional de l'aménagement du territoire no fandraisana ny fangatahana ity tranomora ity. Fantatra fa trano iray alina no vitaina ao anatin'ny 5 taona raha amin'ity taona ity dia manodidina ny 2 arivo no izahana ho vita amin'izay trano mora izay, fa efa amin'ny resaka trano ihany tsika dia tsy afa misaraka amin'ny resaka trano ny tany. Ny fanadihadiana momba n'izay ady tany izay mety ny Joseline tsy avy amintsika dia ny tany alaina-kerina sy ny tany manana titra roa na maromaro. Ny malemy sy osa ary ny sahirana ara-pivelomana no matetika anjadian'ny tsingasolena amin'ny fikorontanana amin'ny resaka tany ity eto amintsika. Ny fidiran'ny olona ankeriny amin'ny tany efa voajariny sasany efa antaonany maro no raharambam-toerana eto amin'ny fitsarana na litige eriny. Ao ihany koa ireo manambola sy manakatao mahavita taratasany tsokosoko avy hatrany ary tonga manendaka ny tompo ranobe zao. Zara tsy inona teny ireo vavolombelona piraimonina mahalala ny tantarany tany hatramin'izay. Matetika ny tany mpanjakana na terrain domanial no ahitana izay tranga izay satria mbola tsy navitan'ireo izay efa mipetraka sy miasa tamin'io tany io ny antota taratasy tamin'ny sampandraramin'sanana ny tany sy ny fandrafesan-tany. Ankoatr'izay misy ihany koa ny ady tany amin'ny fanaovana titra anankiroa na maromaro amin'ny tany anankiray. Tany anankiray manana titra maromaro, roa na telo na efatra. Ny fipetraka izay moa zany dia misy izy io fa hadisoana zany eo anivony ny sampandrarano fandefesan-tany dia rehefa mivoaka avy satria ny ao ihany mahafantatra hoe ity tany ity anefa efa vita borina amin'ny anarany olona anankiray ka rehefa zareo milasa hoe mbola tsy vita borina io tany io dia mandeha ity amin'ny domaine manome titra ho an'ny olona anankiray hafa. Misy koa zany le olona manao osika avetrany fotsiny tsotro zao titra fanana tany zany tena osika tsotro zao dia le tena titra any le tena tompony fa le osika zany any le mpanao osika dia lasa manana titra anankiroa zany le tany. Ny zavatra misy koa zany dia betsaka koa ny pisoloky tanin'olona zany. Ohatra misy zany le fanaovana fanana tany izay azon'olona rehetra alaina ao amin'ny sampandrarano fanana tany. Ohatra hoe maka fantatro zany zao ny hoe ity tany ity dia zao numéro ny titra dia alaiko le izy dia rehefa avy eo fantatro amin'ny alalan'ny fanaovana fanana tany iny zany ny mombamomba n'ilay olona tompon'ilay tany. Dia lasa amin'izay mandeha maka ny mifaisana manao karapanondro samboka dia sarin'olona hafa ny mombamomba n'ilay olona tena tompony zany ao anaty karapanondro fa ny sary dia sary koa izay anao an'ilay osika zany. Dia iny karapanondro osika iny afahako iny mivarotra an'ilay tany amina olika hafa. Dia avy eo indray le mpanao osika manao taratasy osika maromaro zany anampy an'ilay karapanondro dia malafo an'ilay tanin'olona izy. Sakana eo amin'ny fampandrosoana ity ady tany ity mandry tsy lavoloha ireo manantany tsy vita titra na borne. Tsy say mamokatra betsaka atao ampimbava sy amidy velomana hitsinjovana ny ampitso izy ireo fa mamokatra ny hoanina androany ihany. Feno 50 taona ny vondrona foibe ny fitantanana ny etra eto Madagasikara efa nisady ny fampiratiana androany araka ny tatitry Fenoanitra Andrimarahina. Vondronasa mahomby amin'ny sehatry ny etra fampandrosoana ho an'ny rehetra. Loha hevitra izay entin'ny fianakaviam-ben'ny foibe mpitondrana ankabobeny momba ny etra amin'izao fankalazana ny 50 taona an'izao. Mizara roa ny fotoana teto amin'ny Braony hetra Anosy ka nivoatra tamin'izany ny fanaovana jeritodika ny asa vita. Raha eo amin'ny mahaolona dia manodidina ny 940 ireo mpiasa manodina ity vondronasa ity. Na jeo aza izany dia mbola tsy ampy ireo mpiasa ho ihany nambarana tale jeneraly ny etra. Ankoatra
izay dia isan'ny lehibe indrindra ny fisokafan'ireo iviketra maro manerana ny nosy ho fanantonana bebe kokoa ny vahoaka sy ho fanatsarana ny fampidiran-ketra izay anjara fandraisana andraikitra lehibe ho fampandrosoana ny firenena. Tsara ny vokatra atao anatin'ny dimampolo lasa ary dia maniry maniry itrizan'izany izay tsy dia misy atao amintsika ireny mandratry ny dimampolo manaraka. Eritreretana mba hanomana toeram-piofanana manokana ho an'izany vondrokasy zany izay efa iverina amin'izao fotoana izao. Eo koa ny fampifondronana ireo vondrokasa izay mbola mifaritadritaka ihany amin'izao toy ny fisian'ny vondronasa isaky ny sehatra asa teo aloha dia ny production indirecte ny production directe amin'ny moindre. Arak'izany ho fiatrehana ny hoavy dia taetan'ny mpiasa ihany koa ny hanangana toerana fampiofanana ho azy ireo izay efa nampanantenay ny minisitra azy ireto sahady izany nandritra ny lahateniny fitoy ny antsika fankalazana ka tsy hifarana izany sy raha tsy ny volana desambra 2024. Fambolena eto Madagasikara nanao fikanandoha ny ministeran'ny fambolena resaka indrindra momba ny fampiarana ny paikady-pirenena momba ny masom-boly. Madagasikara dia isan'ny mpikambana ao anatin'ny AFSTA na Africa Sud Trade Association fikambanana manerana ny Afrika ka ny tanjon'ny fikambanana dia miampiroborobo ny fivarotana sy famokarana masom-boly ho antsika eto Madagasikara dia mbola mila ezaka betsaka izany raha mitay amin'ireo firenena rahalay ny teny anglisy ao Afrika tsy ataontsika ampiraviravitana nefa izany. Fa tonga teo fotoana mitiatikasy tia ampiova sy hanatsarana izay lesoka taloha ary hanamafisana izay tsara efa nety azo antenaina fa miaraka amin'ny fandraisana andraikitra ireo tokony andraikitra amin'ny vatana masom-boly na fanjakana na amin'ny tsy miakina dia iova ny sehatry ny masom-boly eto Madagasikara ho lasa fanohitra ny fambolena. Mba hamahana ny olana momba ny lalam-piarena masom-boly no nandrafetana ny paikady-pirenena momba ny masom-boly na ny document stratégie nationale semoncière tamin'ny taona 2024. Jerena ireo laminasa izay voapetraka izay voasoratra tao anatin'io paikady-pirenena io ka anisan'izany fanomezana vahany bebe koa misehatra tsy miakina zany amin'ny fampiroboroboana misehatra ny masom-boly mba ho masom-boly manara-penitra sy kalitao zany novokarina manomboka izao misehatra tsy miakina kosa dia miditra tanteraka amin'ny mamatianina zany hoe amin'ny resaka fandrarahana io moa zany le atao hoe développement ny industrie sémencière na ihany resaka hoe promotion ny développement agri-business zay. Miteboka lehibe voaka amin'izao fotoana andoha izao dia ho antenaina fa ho azo ampiasaina avy hatrany mba hanatsarana ny tontolon'ny lalam-piarena masom-boly. Eo amin'ny tontolony any ambanivohitra manao atrikasa mandritra ny 2 andro ny fikambanan-tany eto Madagasikara ary samy nahatonga sortena avokoa ireo faritra 12. Mba ho fanamafisana sy ho fanatsarana ny fahaiza-manao an'ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny FTM CPM dia nanatanteraka atrikasa izy ireo. Kasika ny tsena izy ity zany hoe fanamafisana ny fahaiza-manao ny tantsaha ny filazany zareo mpamatsy volazy moa dia hoe tantsaha madinika fa mpamokatra madinika zany mazava ho azy dia ny tiana natongavanao anatin'ilay fanamafisana zany dia hoe mba hosary mba hifanapahakevitra zany ireo tantsaha ireo manoloana ny tsena. Zahay CPM raha teo moa miezaka metraka ny hoe fianganana ra-tsakafo raha miresaka fianganana ra-tsakafo azy dia miresaka ara-bolalana tiana ilaina ao anatin'izay dia atao zany tia ateletia hanamafisana an'izay hoe fahaiza-manao ny tantsaha mba handraisan'ny fanapahakevitra amin'ny lalan'ny tsena zay ao anatin'izay ihany koa le hoe mba hisy qualité tsara mba ho tsara le zavatra vokarina mba mora atosaka eny antsika. Lahatra asa ireo tanterahany FTM CPM koa ny SFIM na ny empowering smallholder farmer sy ny maquette izay vatsy ny agri-nature vola ka firenena 12 no mahazo tongony amin'izy io mazava ho azy fa isan'izany i Madagasikara. Amin'ity taona ity koa no mankalaza ny 10 taona nijoroany ny FTM na ny firaisan-kinan'ny tantsaha eto Madagasikara ka amin'ny volana novambra ny fanamarihana amin'ny fomba ofisialy izany. Nazonakom-bavao ihany koa ny hitsanganana ny tranobe ny tanora ny faritra atsimo adinanana hoentin'ny Pesikara Kotonandrasana. Rehefa hitrahana ny tranobe ny tanora no ahafahana mivelatra sy mifanakaloatra kefa eo amin'ireo samy tanora manana no avy ireo tanora ny morondava satria ampy sy manaraka ny toetrandro ny fitaovana. Ny fikambanana dia mitsandraka mandrakariva ny fampandrosoana ny tanora ary indrindra eo amin'ny lafiny ara sosialy satria ny zavatra natao amin'ny tanora hatramin'izao dia tanisa ny fanadiovana ny tanàna amin'ny fahadiovana ny fambolekazo amin'ny ankapobeny. Misy ny ray aman-dreny izay
famonoana amin'ny lafiny ara-pitaovana ny tanora eto amin'ny faritra Menabe. Toana avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny alavolona no nahavitana izao foto-drafitra saha lehibe izao ka ny fampianarana ny tanora no tena tanjona. Zavatra tsy katra dia fitaovana tao anatin'izy ireny zany efa ela no tsy manaraka toetrandro ary mila koa no maromaro ny fasiany dia fampitaovana an'izy ireny zany anisany vendondra raha ministera ary izay zavatra izay dia tafiditra ao anatin'ny politika ministera amin'ny ankapobeny zany. Ny antony anaovana an'izany dia satria ny fitaovana ireo eritreretina hoe ho amena ny tanora na ho ampiasain'ny tanora mba hahafahany zareo velatra bebe sy toro ny fampitoana amin'ny metimety kokoa ohatra hoe ny fanatanjahantena zany na ny resaka peinture na ny muzika. Mivelatra ho an'ny tanora rehetra moa ny tranoben'ny tanora manerana ny Madagasikara. Fifandraisantsika amin'ny any ivelany miaraka ny vaovao izay taterina mana Christian Kotoarsoa dia mbola maro ny Maorisiana ny tsy mahafantatra tsara ny akaton'ny Madagasikara. Araka izany dia manao ezaka ny ONTM amin'ny fanamafisana ny mpizahatany Maorisiana fanomboana ihany moa no natao tany Maorisy. Tsy tena mbola mahasarika any Maorisiana ny mandeha mizahatany a Madagasikara fa asa na varitra no antony andehanan'izy ireo makany. Nanaovan'ny Office National du Tourisme de Madagascar na ny ONTM ezaka manokana araka izany ny fisarihana ny Maorisiana nandritry ny hetsika Madagasikara au Godan to Port Louis satria misy ny toerana manokana izay natao ho an'ny ONTM tamin'ity hetsika ity no nanokana fotoana manokana ihany koa natao amin'ny hôtel Bourdonnais ny fampahafantarana ny fizahantany malagasy. Betsaka mihitsy tsy mahafantatra amin'ny Madagasikara ireo Maorisiana dia akaiky ary izy ary dia tapaka koa zany ny hevitra teto raha fa hoe dia anao hetsika hafa eto Maorisy ary amin'ny fotoana kosa dia tonga dia ireo olona izay hita manana ny tokony enti-manana ao any Madagasikara satria betsaka ny Maorisiana izay tsy olona hoe tsy teratany Maorisiana fa olona avy any ivelany fa miasa eto izay liana ihany koa mba te-hitsidika ny Madagasikara ka ireo dia efa nilaza fa hoe tsy ampy ny fahazavana momba Madagasikara eto Maorisy dia anatina an'ireo olona ireo izay anatin'ireo orinasa lehibe ireo cadre amin'ireny orinasa lehibe ireny zany mba anao ampiseho azy hoe inambarana za Madagasikara na za misy a Madagasikara. Misy koa akoatr'izay ny fampahafantarana ny compagnie Air Madagasikara ny tolotrana ataony ho an'ny mpanjifa aty Maorisy. Fantatra fa manomboka amin'ny volana novambra izao dia imbaro isan-kerinandro misidina ampitoy Air Madagasikara sy Maorisy. Misy ny fanolorana tapakila Maorisy Antananarivo Maorisy avy amin'ny Airmad ho an'ny tsara vitana nanatrika ity fotoana ity. Hodanterina manafi andrenaso amintsika kosa izao ny resaka ny tontolo ny orinasa sy ny fiahiana ara-tsosialy. Mbola betsaka ireo mpiasa verizo eto Madagasikara, eo ny tsy fahafantarana mpampiasa, eo ihany koa ny tsy fanajana ny lalàna velona. Mba ahafahan'ny mpiasa mena feno ireo zo miaro no nahatonga ny CNAPS anofana ireo tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa eto Antananarivo sy ny manodidina, mitombo isan'ny fahavitrihan'ireo mpandray anjara. Hatramin'izay zay eo amin'ny 500 eo nisan'ny olona vofa hatramin'ity taona raiky ny fotosoa arivo ty dia avy zany hoe 500 soa arivo zany na fifanana amin'izao. Mahatratra 100 mahery ireo mpiofana tonga teto. Zay zany misy eo amin'ny 300 mahery 300 eo fa misy moa zany ny mpiasa atselika dia amin'izao zany zay vao amin'ny noule formation dia tsara zany nahafantarana hoe aika ny olona rehetra koa rehefa ampiasainao na isan'andro ary na atselika dia ilaina ihany ka zany zareo deklarena na mpifantarana ty amin'ny CNAPS aloha hitsinjovana ny loza sy ny zavatra rehetra mety hitranga. Andian'ny fahatelo moa ity ho an'Antananarivo. Orinasa vao nisokatra dia maro nefa ny mpiasa dia maro ihany koa mbola tsy voasoratra. Tsy fantatra na noho ny tsy fahalalàn'ny mpampiasa izany na noho ny antony maro samihafa. Aritra efatr'andro ny fifanana momba ny lalàna ny fiaina ara-tsosialy eto amin'ny 67 hektara. Ny faharoa ny festival Rifatse any Morondava fa naharitra 3 andro izy ity ary izany mpikarakara ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena izany festival izany natao mayavy. Saika ny maha-izy ny Morondava mihitsy no naseho tato anatin'ity festival Rifatse ity. I Morondava
izay amin'ny endriny vaovao ankehitriny indrindra tao anatin'ny fahavitan'ny lalana izay nampitoyany Mahabo sy Morondava. Telo andro ny festival rifatsy niangalin'ireo mpanakanto avy eto Madagasikara sy ireo mpanakanto avy atsy La Réunion ny sehatra teto amin'ny kianjabeny Morondava. Ny ministry ny tanora sy ny fialamboly Joasy Eleonora manokatra izany tamin'ny fomba ofisialy izay nanamarika fa ilaina ny hetsika sahala amin'izao izay fampiroboroboana ara-toe-karena ny faritra iray mihitsy. Tao anatin'izay rehetra izay ihany koa no nisiny ny hetsika ara-panatanjahantena, fifaninanana teo amin'ny bisikleta, fanosehana kalesy ary ny fisintomana ireo vahiny ijery Ananosy izay toerana vaovao na plage vaovao ahafahany rehetra miantoka ny tsirony ranomasiny Morondava. Ity toerana ity tokoa teo aloha izay toerana nisy ny trano nonena ny olona teto Morondava nefa noho ny etaketaky ny natiora, izany hoe ny fikisan'ny ranomasina ny tanànany Morondava dia nikisaka ankehitriny azo hijerena ny akantony Morondava sahady. Fa anoizatsika ny vaovao ny ako ny famaranana ny fifadikana ny finoana silamo tany Isambava ho tanteriny Ambintsoa Andriamasarivelo. أرض الله معنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء. بسم الله السلام دتمانا نساد من زنهار فتسي الله يريان دي لزنهار تبا ملا ستيرمون لانتقا أمن من فنبانا إيونا فتالي بي وان بين سلام سنزنا كون بين ريتا نتوني مولي سيد مصطفى تمزو هيدي إيزو هيد زينا توتيتو كالمانزانا ديا إيتم كيانزا في لنوفمبولنا سامبافا تورين فتومب فافانا ديا نيسين فنفانا مارساميافا مومباني فومبا فنومبنونا أراكا نسيكا كيالا فاتسي أراكا نسيكا نكين كافاريهيت توكني دوا نا فانكتان فانا سوافانا سي فانكتان بتاينا أمني لاوان بين سلام zanak'olombelona rehetra ary ny firenena malagasy izay vao nirosy tamin'ny firampiarabanipino sy fiaramisakafo ary fiaramikorana natoloky ny vadiny mira ho amin'ny mpino sy ny mpijery teto ny famerenana ny zava-bitan'ireo ankizy silamo tany amin'ny madrasa na sekoly fianarana momba ny courant ka nitovizan'izy ireo tany amin'ny colonie de vacances izay ny farana tany Voyamara roa herinandro lasa zay. Ny fikambanana vasidy mahatsikaritra amin'ny fiainan'ny vehivavy amin'izao fotoana izao ny hatrehan'ny fiarahamonina fa toa miamahantra manao hetsika ary izy ireo etsy amin'ny Mangote Anosy amin'ny zoma izao. Amin'ny fikambanana tsy manao politika tsy miankina amin'ny antoko-pivavahana na sindikaly ny vasia na vehivavy antoka sy mitarika ho an'ny fampandrosoana eto Analamanga. Tanjona ny ampiroborobo ny vehivavy ara-toe-karena, ara-tsosialy, ara-kolotsaina, ampivoatra ny fandraisana andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny fikambanana mba ahafahana manatanteraka ny tetikasany. Ampahafantatra ny zoma olona amin'ny ankapobeny indrindra ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy. Atsoatso moa dia hikarakara hetsika lehibe ny fikambanana vasi Analamanga. Fikambanana vehivavy izy io ary fehezina andiana 60 televizionana lafa izay mitsanganana. Izahay zany dia mety anao ny présentation officielle amin'ny zoma zao 9 septembre aty amin'ny espace Mangote amin'ny telo tolakandro. Isany koa fizarana fitaovam-pianarana ho an'ireo zanaka malagasy sahirana rehetra. Tsinjovina manokana ireo ray aman-dreny amin'ny fandaniana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao nanome ohatra izany ny BNI araka ny tatitry Joamir Ambelson. Miatrika ny fidiran'ny mpianatra taona 2024 ny BNI Madagasikara. Ao anatina campagne spéciale rentrée izay amin'izao fotoana izao efa nanomboka moa izany izy io tamin'ny 20 volana aogositra amin'ny farana ho amin'ny farany volana septambra ity. Ao anatin'izay tolotra izay dia misy ny fianam-bidy izay no tena antsika azy eo amin'ny kilogramme ny fanaovana dossier de crédit izany. Natao izy ireo anatanterahana izay filadiana izany natao tsirairay na eo amin'ny sehatry ny fikarakarana fifidianana kojakoja tokantrano na ihany koa fifidianana ny fitaovana mpianatra na eny hatramin'ny fanamboarana trano ihany koa azy. Tsaratsara mitombo ny tarehimarika maneho izany ireo olona manantona sy mindram-bola amin'ny BNI indrindra fa amin'izao fotoana dia avintsika izao.
Ikarakara hetsika ara-panatanjahantena eny mahitsy ny tanora mandraindraikitra isan'ny handray anjara amin'izany ny ekipa ny televiziona malagasy araka izao fanazavana izao. Vita somatsara moa ny tournoi santatra na foot na basket nikarakarainy ny fikambanana tanora mandraindraikitra dia hiditra ao anatin'ny tournoi manetsabe indray sika amin'izao fotoana izao izay nanomboka tamin'ny alahady lasa teo ka ekipa roapolo eo no andray anjara amin'ny tournoi manetsabe ity izay andray anjara ao anatin'izany moa ny ekipanareo atao amin'nivon'ny televiziona malagasy. Mikasika ny fotodrafitrasa dia mbola mitohy hatrano ny fifandraisan-dahatra amin'ny fikarohana famaritsim-bola satria raha ny tokony ho izy sy ny fampanantenana nataon'ny ministry ny fanaparam-pahefana dia ny ministera ny tokony hamatsy vola ny fanamboarana ny kianja fa taty afara rehefa niony zahay dia miemotra amin'ny fotoana manaraka fa nametraka lara-pamiana hafa izy famatsiana vola ny matetika asa eo mahitsy ihany fa ny kianja dia miemotra kely na zany na tsy zany efa misy ny fifampidiniana amin'ny tompona andraikitra ny fanatanjahantena sy tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny andiniana sy andraisana fanapahan-kevitra mikasika nio famatsim-bola ny kianja ao mahitsy eo. Palevina androany teny am-pasandrasa ny tompokilahy Etienne Rasoanaivo izay andrarezi mikitra malagasy tsy nanadino azy tamin'ireo zava-bitany ny fitondrana ka nanolotra maro-boninahitra araka izao tatitra Griffine Bakoniana izao. Officier de mérite sportif no natolotra ny tompokilahy Etienne Rasoanaivo avy amin'ny fitondrana tetézamity ny ministry fanatanjahantena Andriamanjary Jean-André no nanolotra azy teto amin'ny tranony tamin'ny fandalovany resolotenany ministera namangy teto. Etienne Rasoanaivo disy fantatra loatra teo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena malagasy nisongadina teo amin'ny baolina kitra tamin'ny fotoan'androny ary notsindriny ministra ihany koa fa nanana ny toerany sy tompokilahy teo amin'ny taranja basket tsy vitan'izay fa namela taranaka maro mandimby ny talentany. Androany no nataony fandevenana azy teny am-pasandrazana. Fa tomefolo hatrano ny tanàna izay nandalovan'ny rally Formula 56 ndrajao andeha hoarantsika ny vaovao tateriny prisy karakotina andrasana momba izay. Niainga omaly ny rally Formula 56 ndrajao Analavory Tsinjoarivo no nandalovany tomefolo avokoa ny arabe. Mahery ny 7 ireo ekipan'ny scoop digital nandray anjara tamin'ity rally Formula 56 ndrajao ity etsy anatao indindry ejivana amin'ny piraty ihany koa efa tonga omaly tamin'ny enora ariva tamin'ny fianaratsony ny fiara larana 56 etin-drajao ary azo ny Tomasina sy Mahajanga. Mahatratra 3,000 kilometatra ny diavin'ity rally Formula 56 ndrajao ity ary aharitra 10 andro izany. Ny scoop digital moa no karakara iny etsika iny fa ankoatr'izay dia ankasitrahany olona ny famoahana ny vokatry ny baccalauréat amin'ny SMS avy amin'ny telma ary ny rariny raha manohy ny ezaka efa natomboka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny telma izay nanao sy ny fifanarahana vaovao androany inary no onary no fandehan'izany araka ny vaovao tateriny Jean Merambelson dia alefa amin'ny SMS amin'ny 601 ny numéro ny candidat ny sarany dia 500 ariary saingy natokana ho an'ireo mampiasa ny tambazotra telma ihany izany ho an'ny site internet kosa dia vidinitra ankala www.telma.mg izay isany nahazo tombotsoa ireo candidat tamin'ity valina baccalauréat ity ary izay efa nanomboka tamin'ny taondrasa samiandry izay vokatry ny fanadinana izay moa isika rehetra izany fa efa miresaka izay baccalauréat izay ihany dia misy ny taratasy tonga eto aminay fa atao etsy amin'ny institut Sainte Famille Mamasina amin'ny 10 ora amin'ny zoma izao ny délibération ny bac na ny enseignement général na ny enseignement technique izany fa alohan'ny tena izarantsika dia misy ny vaovao momba ny PMU entina eto amin'ny vaovaon-tsary ny télévision malagasy miisa roa ny tirelire lehibe miandry ny mpilalao PMU amin'ny herinandro ity satria tsy nisy nahita izany ny cagnotte 50 millions ariary dia mivadika ho tirelire izany ka ho lalaovina amin'ny sabotsy manaraka izao
araka ny fantatra dia mahery ny 70 millions ariary ny tirelira ho lalaofina amin'izany alohan'ny alakamisy. Amin'izao anefa dia amin'ny alakamisy dia efa mahery ny 100 millions ariary ny tirelira miandry ny rehetra ary ho lalaofina amin'izany ny quinté. Ankoatr'izay moa dia any Longchamp ny azakazaka ary plat izy io 700 metatra ny ala virandalana. Ny programa rehetra moa dia azo alaina eny amin'ny toeram-pivarotan'ny PMU amin'ny alakamisy maraina izao. Izay no vaovao azo natolotra tamin'ity takariva ity. Ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay mametraka ny mandra-pona tombokilasy tomboko vavy.